Fifanaraha-piara-miasa amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara no natao sonia androany maraina teny amin'ny ministera ny fitsarana teny Faravohitra. Fiara-miasa izay tafiditra indrindra ao anatin'ny FSP na ny Fonds de Solidarité Prioritaire de la France entina anangana ny tetikasa fanohanana ny fampatokisana ny fitsarana. Tetikasa iray vaovao antsoina hoe appui à la sécurité judiciaire et juridique na ny fanohanana ny fampatokisana ny fitsarana no natsangana eo anivon'ny ministera ny fitsarana mba ahafahana manatsara ny tontolo fitsarana eto Madagasikara. Izay no antom-pisian'ny fanaova-tsoa ny mpiara-miasa androany maraina teo amin'ny ministera ny fitsarana nosolohan-dramatoa minisitra sy ny mpitahiry ny tombo-katsepanjakana tena Noeline Ramanatena-Soa ankilany sy ny maso-ivoan'ny la Frantsa eto Madagasikara nosolohan'ny ambassadeur François Goldblatt tena andaniny. Vola mitoetana valo hetsy sy roa natokana la Frantsa tamin'ity tetikasa ity izay anana ny lanjany satria no heverina merina ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana malagasy izany tetikasa izany. Rehefa vitan-drano izany ny fanaova-tsonia amin'ny fanarahana iny amin'ny fanatsarana ny asa-pitsarana sy ny raha-pitsarana dia ny fampiarana azy no atao izao. Araka ny volazan'ny misy ambassadeur teo dia efa misy assistant technique izay miasa ato amin'ny fitsarana ato manampy anay amin'ny fanatanterahana nyreny ny fanarahana iny. Izy iny moa zany ny zavatra tena namafisina atao zany dia hoe ny ahafahana mametraka tsara natao hoe tanitandalana dia mila fitsarana mahitsy intègre zany. Izay zany ny zavatra hoe apetraka ary izay koa no anisany nanamafisana ny contrôle sy ny inspection ato amin'ny ministera ny fitsarana. Raha nanao ny organigramme izay dia napetraka izay aravina ho anankiray ary misy amin'ny bureau anankiray zany mandrindra ny asan'ny contrôle sy ny inspection izay atao eo anivon'ny juridiction atao eo na aomby tsara zany ao amin'ny mpandrara raha any amin'ny fandrarana ny fonja. Ny trois corps zany dia io bureau de coordination io no mandrindra ny asa fanadihadiana sy asa fanaraha-maso mikasika ny asan'ny ato amin'ny fitsarana. Mazava kosa ny tanjona hoy ny maso-ivo frantsay raha niresaka tamin'ny mpano gazety androany maraina. Manana toerany manokana ary manandraiky lehibe ny fitsarana ary nanohana hatrany ity ministera ity ny fanjakana frantsay amin'ny alalan'ny fiara-miasa matotra. Ny fahafahana manamafy ny fatokisan'ny vahoaka malagasy ny fitsarana ny tanjona lehibe amin'izany. Mba ho fitsarana afaka miasa ho an'ny vahoaka sy ny mpandrara vahiny no hipetraka eto Madagasikara hoy ny ambarany. Zava-dehibe hoy izy dia mba ahafahan'ny tsirairay hanana zo mitovy eo amin'ny fikarakarana raharaha sy ny atota taratasy eny anivon'ny fitsarana. Mariana Fandriamatoa Patrice Camberou no hitantana ity tetikasa antsoina hoe appui à la sécurité judiciaire et juridique ity. Tsy voalohany izao ny fanjakana frantsay no miara-miasa amin'ny fitsarana malagasy satria efa maro ireo tetikasa efa napetraka teo aloha ary efa nahazoana vokatra mahomby.